avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Iksayan extra propra. Ndana tunde vidzo dezo. Fa you met be am now. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Tsara ny ohatra nomeny mpitandro ny filaminana amin'ny fanadiovana ny tanàna fa tsara kokoa no manome ohatra tsara amin'ny asa nandrahana amin'ny mampitandro ny filaminana. Olona telo no namony ainy ary valo amby 30 ireo nahiditra hopitaly nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika araka ny tatitra teo anivon'ny CHUJR tamin'ity andro an'ity. Fito ireo fomba tsy maintsy atao isafidianana izay ho papa vaovao taorian'ny fahafatesan'ny Papa François. Dingana farany amin'izany ny conclave ary manana solotena amin'izay isika eto Madagasikara. Iompana amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpiasa malagasy ny diabe iarahan'ireo fianakaviam-ben'ny mpiasa hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny asany voalohany volana meo avy izao hetsika izay mbola andrasana fankatoavana amin'ny prefet n'Antananarivo. Vonina ifampiresaka amin'ny Ukraine ny filoha Rosianina Vladimir Poutine momba ny fangatahany Zelensky ampitsarana ny fanafiana amin'ireo foto-drafitr'asa sivily sy mandritra ny 30 andro amin'izao fotoana izao. Ny antsy prian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanany fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo aterina ny araba tombo kilasy tongovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsy prian'izay tony mazatra matoan-datsoratra nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity. Tsara ny ohatra nomeny mpitandro ny filaminana amin'ny fanadiovana ny tanàna amin'izao fotoana izao fa tsara kokoa no manome ohatra tsara azy vokatra tsara amin'ny asa nandrahana amin'ny mampitandro ny filaminana. Ny eto amintsika izay mbola tsy milamina ny tany misy isan'andro ny asan-dalo sy ny fanafiana indrindra any amin'ny tontolo ambanivolo ka eto Andriatsilavo. Araka ny nambaran'ny mpitondra teny ny fiadidinan'ny Repoblika omaly alatsinainy, mpitandro filaminana manodidina ny valonjato sy arivo no hiatra ny eto Antananarivo renivohitra hitandro filaminana mandritra ny fitsidiana ataon'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy ny COI na ny fionana tampony ny vaomeran'ny ranomasimbe Indiana. Raha ny hita ny maraina teo ihany koa nyrotsaka antsehatra raha anaty lalana teny amin'ny Maremasay sy ny rokady arivo ny mpitandro filaminana sasany. Zava-dehibe ny fandraisana anjara ary zava-dehibe ihany koa ny fananana tanàna madio sy ny fanomezana ohatra ny mpiaramonina ay kolokolo sy anadio. Ny fanontaniana mipetraka nefa itoy ve zany samy izao fandraisana vahiny izao ihany efa milamina ve ny tany sy ny firenena ka nalefa anadio tanàna ny mpitandro filaminana. Anjara asan'ny mpitandro filaminana ve zany mamafa sy manadio lalana izany sa baiko ka tsy maintsy manatanteraka. Isan'ny firenena manana manamboninahitra betsaka indrindra Madagasikara ary ny ampahany betsaka amin'ny volam-panjakana angamba no atosaka any amin'ny mpitandro filaminana. Ireny aza tsy misy fandraisana ho mpiasam-panjakana ho an'ny ministera hafa fa ny mpitandro filaminana tsy maintsy miampy isa-taona ary mitohy mandrakariva ny fandraisana ekipa vaovao. Raha ny zava-misy teto amintsika hatrizay nefa nojerena indrindra tamin'ity fitondrana volomboasary ity to tsy natao iaro ny vahoaka sy ny fananany loatra izy ireo fa natao iaro ny fitondrana tsy hiozongozona amin'ny sezany. To tsy misy asa mivaingana sy azo tsapaitanana fa miaro anjambany ny mpitondra sasany efa malaza amin'ny kolokolo sy ny fanondranana ny tsokosoko ireo are-pirenena ary ny famoretana ny malagasy sy mpiray-tanindrazana. Raha manao ny asany sy mitazona ny tarigetrany amin'ny mahatandrokaro ny vozona azy sy ilay hoe iaro ny vahoakany sy ny fananany ny folo alin-da dia tsy ho toy izao mihitsy ny fandripahalemana eto amin'ny firenena izay saika ho isan'andro ahitana fanafian-dahalo, von'olona, tsatokantsy sy ny maro hafa. Efa maro no nanolotra sosikevitra ahafana manatsara ny filaminana eto amintsika indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'izany ohatra ny filazana fa zava-poana ny famerenana ny filaminana irosoana raha tsy mandray anjara ary tafiditra ao anatin'ny dinika sy ny famolavolana paikady ireo mpen'ny tanàna sy fokotany sy andromasim-pokon'olona. Tsy azo hidivirana ny fandraisana anjaran'ny rafitra eny fotony miainga amin'ny fokotany sy ny komuna raha misy paikady atao
vao miantso mpitany filaminana na andrindra izany tsy tokony adino ihany koa fa mpitany filaminana dia natao hanompo vahoaka ary tsy natao anady zany ison'olombelona fotsiny ihany fa tsy maintsy miaro izany amin'ny fomba mavitrika ihany koa natao anady zany fitsipikinjon'olombelona voasoratra ao anatin'ireo rijateny iraisam-pirenena nankatoavy ny Madagasikara izy ireo manampy ho fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpitany filaminana sy ny vahoaka ny fisian'ny fitsipika araka ny etika izay natao anehoana modely mpitondratena ankapobeny tsara eo anivon'ny fiarahamonina isoroana ny mety ho fioaram-pefy ataon'ny mpitany filaminana amin'ny lafin'ny fitondratena tsara ny manome ohatra amin'ny fanadiovana fa tsara kokoa ny manome ohatra tsara sy vokatra tsara amin'ny asana ny rahana dia ny fitandrona ny filaminana fa olona telo no namony ainy ary 7 ireo nahiditra ao hôpitaly nandritra ny fankalazana amin'ny fety ny Pasika sy ny alatsinainy Pasika. Misa raika amin'ny 590 ireo nanao fizahana ka saika vokatra ny loza-pifamoivoizana sy loza teny anivon'ny fiarahamonina ny ankamarony ary nitaditra ofisialy teo anivon'ny CHUJRA tamin'ity andro an'ity tsara soarvelo no mitaditra ny fanadidiny. Araka ny tatitra ofisialy teo anivon'ny CHUJRA androany olona misa telo no maty nandritry ny alahady sy alatsinain'ny Pasika lasa teo. Anatratra araka amin'ny 590 ireo nanao fizahana indrindra ny teo anivon'ny sampana Vonjitaitra ary 730 ireo nahiditra ao hôpitaly. Misa 720 ireo olona nitrangana loza teny anivon'ny fiarahamonina, 720 ny niaran'ny lozam-pifamoivoizana. Mahatratra 420 ireo niaran'ny voina tao an-tokantrano ary olona iray tratry ny fahavoazana Berinas. Marika izay nahitana fiainana raha oharina tamin'ny fetin'ny Pasika tamin'ny taondasy. Mahakasika ny intoxication aiguë, vokatry ny zava-pisotro misy alkôla miisa 4 ny lehilahy tratrany izay, ny alatsinain'ny Pasika kosa dia 2 ny lehilahy tratrany. Mahakasika ny tentative de suicide kosa dia miisa 4 ny vehivavy ny alatsinain'ny Pasika. Ny isan'ny fahafatesana moa dia lehilahy iray ny andron'ny Pasika, fa ny alatsinain'ny Pasika kosa dia miisa 2 ny lehilahy. Mahakasika ny atotanisa voaray avy eo amin'ny sampana Vonjiaina sy ny service d'urgence moa, ny isan'ny fahafatesana kosa dia tao amin'ny service d'urgence dia 3 ny iray nisy namono ary ny 2 matin'ny accident. Sekanaratra sy maty vokatry ny fisotroana tokabe loatra sy lozam-pifamoivoizana an-dalambe ny ankamaroan'ireo olona tonga teny anivon'ny hôpitaly ireo raha ny fanazavana voaray hatrany efa nahazo fitsaboana ary nalefa nodiny ankamaroan'ireo naratra. Mbola misy kosa ny ireo notazomina manaraka fitsaboana eny an-toerana hatramin'izao noho ny ratra mafy nahazo azy ireo. Iverenantsika ny akon'izay fanamariana ny fetin'ny Pasika sy alatsinain'ny Pasika izay rehefa avy eo fa 7 ireo fomba tsy maintsy atao isafidianan'izay ho papa vaovao taorian'ny fahafatesan'ny Papa François. Dingana farany amin'izany ny conclave izay atao 12 hatramin'ny 20 andro taorian'ny vodimandrin'ny Papa. Manana solotena andray anjara amin'izany sika eto Madagasikara dia ny kardinaly tsara azana Désiré Kabaelo no mitatra ny Antsipriany. 10 ka hatramin'ny 20 andro aorian'ny fahafatesan'ny Papa na ny filoha maneran-tany ny fiangonana katolika miroso amin'ny conclave na ny fifidianana ny Papa vaovao ny Eglizy. Ny kardinaly latsaky ny 20 taona ihany no mahazo mifidy amin'izany, izay fivoriana miafina atao ao amin'ny Chapelle Sixtine ao Rome. Voafidy ho Papa ny kardinaly iray rehefa mahazo ny 2 ampatelo ny vaton'ny mpifidy. Amin'izao fahafatesan'ny Papa François volana Aprily 2020 izao, 530 amin'ireo kardinaly 212 maneran-tany no mbola latsaky ny 20 taona. Izany hoe 530 no isan'ireo afaka mandray anjara sy hofidiana amin'ny fifidianana ho avy io. Anisan'izany ny kardinaly Désiré tsara azana, kardinaly eto amintsika Madagasikara ankehitriny, 70 taona ny tenany amin'izao. Raha ny tantara, i Monseigneur Victor Cardinal Razafy Mahatratra no teratany malagasy voalohany nandray anjara tamin'ny conclave dia tamin'ny fifidianana izay nahavoafidy an'i Papa Jean Paul voalohany tamin'ny Aogositra 770 sy tamin'ny nahavoafidy an'i Papa Jean Paul faharoa tamin'ny Oktobra 770. I Monseigneur Gaëtan Cardinal Razafindratandra kosa no kardinal malagasy faharoa nandray anjara tamin'ny conclave dia tamin'ny Aprily 2020 izay nahavoafidy an'i Papa Benoît fa 9. Tsy nisy malagasy nandray anjara tamin'ny conclave tamin'ny Martsa 13 izay nahavoafidy an'i Papa François farany teo. 20 taona teorina, Aprily 2020
dia i monseigneur Désiré Cardinal Tsarahazana no teratany malagasy fahatelo hifidy an'izay ho papa vaovao manaraka eo. Raha ny fomba eo anivon'ny Eglizy Katolika, miisa 7 ireo dingana atao aorian'ny fahafatesan'ny papa. Ny fanamafisana ny fahafatesan'ny papa no voalohany amin'izany, ny fanaovana ny tombo-kase ny tranon'ny papa no faharoa. Manarak'izay, miroso amin'ny fikarakarana ny vatamangatsika izay arahina fotoam-pisaonana ny Eglizy. Ity fomba iray ity ilay antsoina hoe novendial izay maritra 7 andro eo. Mandritra io dia misy ny lamesa maro atao ho fanomezam-boninahitra ny papa izay nodimandry. Ny fandevenana ny papa no fomba fahadimy atao. Ity indray matetika eo anelanelany 4 ka hatramin'ny 9 andro aorian'ny fahafatesan'ny papa. Eo amin'ny kianjan'ny Masindapiera no anaovana ny lamesa fandevenana izay atrehin'olona manan-kaja maneran-tany sy ny mpino katolika. Raha ny mahazatra, ao amin'ny basilika Masindapiera no andevenana ny papa na koa amin'ny toerana iray voafidiny talohan'ny fahafatesany. I Papa François fony fahavelony naniry ny alevina ao amin'ny basilika Sainte Marie Majeure ao Rome. Rehefa voalevina ny papa, miditra amin'ny vanim-potoana fantatra amin'ny anarana hoe interregnum. Amin'ity fomba fahinana ity kosa, ny Camerlang sy ny fivondronan'ny kardinaly no mitantana ny Eglizy mandritra ny andro vitsivitsy eo. Na dia mpitantana vonjy-miakaza izy ireo, tsy afaka mandray fanapahan-kevitra lehibe mahakasika ny Eglizy. Fomba fafito sady farany, ny conclave na ny fifidianana ny papa vaovao, vatany voavita ny fifidianana, mandefa famantarana ireo kardinaly nandray anjara, toy ny fandorona ny vatom-pifidianana miaraka amin'ny setroka. Raha mainty ny setroka, midika fa mbola tsy nisy papa voafidy. Rehefa fotsy kosa ny setroka mivoaka, manambara fa nahazo papa vaovao ny Eglizy. Ampiandrasana an'izany, mivavaka avy ety ivelany ny kristianina. Rehefa vita avokoa izay rehetra izay, misafidy ny anarana hoentiny ny papa vaovao ao amin'ny basilikan'ny Masindapiera trany no anatanterahana an'izany izay azo ny rehetra atrehiny. Raha ny fandaharam-potoana momba ny fahafatesan'ny Papa François izao, rapitso alarobia 13 aprily hafindra ao amin'ny basilikan'ny Masindapiera ny nofo mangatsikan'ny papa amin'ny 7 ramaraina. Mijanona ao ny razana mandra-pahatongavany lamesa sy fanomezam-boninahitra ny fandevenana izay atao ny sabotsy 9 aprily ho avy zao amin'ny 10 ramaraina ny fandevenana. Cardinal Giovanni Battista Re, izay doyen des collèges des cardinaux, no hitarika io lamesa fandevenana io raha ny fampitam-baovao ofisialy ny Vatican. Tsy aivina fa papa fa 990 i Papa François, izany hoe papa fa 790 teo amin'ny tantaran'ny Eglizy Katolika maneran-tany izay ho papa manaraka io. Vaovao mifandraika amin'izay fodimandra ny Papa François izay hatrany nofohanan'ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron ny fitsidiana tokony ataony Atsimosy Maurice ny alakamisy 4 zoma 5 aprily ho avy zao. Tsy maintsy andeha hanatrika ny fandevenana ny Papa François ny Vatican tena ireo filoham-panjakana maro maneran-tany ny sabotsy ho avy zao ka anton'izay fanapahan-kevitra tamin'ny ahora faran'izay. Fa mbola raiky tapisaka eto amintsika ny rafim-panjanahana Frantsay na ara-politika na ara-ekonomika hony teo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara tamin'ity androany ity. Antony tsy ankasitrahana ny fijidiana ofisialy izay ataony Emmanuel Macron rapitso araka ny fanambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Santatra ny aina mitatra ny fanadidina. Manaitra ny ambopony malagasy rehetra manerana ny nosy ny avy ao amin'ny cellule de crise diovy Madagasikara. Tsy apa sy hita ankehitriny ny fijabahana Frantsay eto amintsika na eo amin'ny lafiny politika na ara-toekarena. Any malagasy Madagasikara koa ny malagasy no tokony ho lohalaharana amin'ny fisitrahana ny hareny Madagasikara. Tsy manaiky ny fitsidiana ofisialy ataony Emmanuel Macron ireo atoko sy ny vondrona toko politika mandrafitra ny cellule de crise diovy Madagasikara. Izy ireo izay manamafy fa manana ny fiandrianam-pireneny Madagasikara ary tsy departemanta Frantsay. Dia ny fanamafisana ny rafim-panjanahana misy nataony la Frantsa no antony izao fitsidiana ataon'izao raha milafiny diplomatika zany no resahantsika. Fantatritsika ny tantara ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa ary tsy adintsika fa nanjanaka ny Madagasikara la Frantsa. Dikan'izay zany mbola raiky tapisaka izay rafim-panjanahana izay mbola iainantsika
raha tsy teny fotsiny hoe patronat eto Madagasikara dia mbola 20% ny patronat eto Madagasikara dia tera tamin'ny frantsay na indo-pakistanais izy na vahiny frantsay mihitsy ny raharaha mafana ny 7 mars 1770 hatramin'izao tsika tsy manana ny marina mahakasika ny tena version mahakasika an'ireny trangy ireny dia izany rehetra zany ny mampanjavozavo ny fifandraisantsika amin'ny la Frantsa ary hitantsika ny Îles Éparses fantatritsika ny position la Frantsa manoloana an'izany hitantsika tsara ny fanehoan-kevitra nataony Emmanuel Macron ici c'est la France or que fantatritsika fa ici c'est Madagascar dia rarany loatra zany raha isika manana faindriana no miteny hoe ici c'est Madagascar on n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour l'instant zay ngamany ny raharaha zany fa isika gasy ny tokony andamy mangarahantsika gasy ary zay no mahatonga anay mpitarika politika manentana foana zany ny malagasy manoloana ny fiandrianana ananantsika. Ampatsiahiviny cellule de crise ity koa fa frantsay Ian Rajoelina sarotra ny atoko hoe tena hitaky ny tombontsoan'ny Madagasikara eo anatrehan'i Macron izy. Izany no mahatonga ny fifandraisan'i Madagasikara sy Frantsa mbola manjavozavo raha ny fanazavana. Ankoatra ny raharaha frantsay sy Madagasikara, nilaza ihany koa ny cellule de crise diovy Madagasikara fa manohitra izay atao-keriny sy amboletra eto amin'ny firenena izy ireo toy ny tetikasa Basy Toliara. Reny ny fomba fijeriny eo anivony cellule de crise diovy Madagasikara mahakasika ny fifandraisana ara-diplomatika eo Madagasikara sy la Frantsa. Amin'izao fotoan'izao fa vaovao ny politika mifandraika amin'ny hetsiky ny solombavambahoaka 3 tamin'ny taona 2012. Natao tohatra fiakarana nakana seza ny hetsiky ny solombavambahoaka 3 eny taona dia orin'ny tolona ho ny filohany any Tokomaeva tamin'ity androany ity. Ny tolona nitadiavana tombotsoa manokana nampiasaina ny vahoaka izay nitarika ny fahantrana lalina eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ka tsy azo ekena rany fa nokevitra trany ny antsiprian'izay. Feno entona katroka omaly 2 aprily 2024 nihetsika notariny solombavambahoaka 3 niaraka tamin'ny vahoaka namaly ny antso teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny 2 aprily 2024 izay namozana aina sy nanatrana piraitanindrazana maro. Nitambatra nonohitra ny fitondrana ASVM ny solombavambahoaka Tim sy TGV tamin'ny ity tolona ity nanoeran'izy ireo ny volavolan-dalàna mahakasika ny fifitianana ary nitaky ny fialan'ny filoham-pirenena tamin'izany Hery Rajaonarimampianina. Nanamarika ny fiafaran'ny tolona ny fandravana ny gouvernemanta ny fitondrana ASVM ary natsangana tawarin'izay ny gouvernemanta ny fiombonana izay napetraka ny Prime Ministre Tsay Christian ny 4 Jona 2024. Nanomana ny fikarakarana ny fifitianana filoham-pirenena no iraka nampanaovina io gouvernemanta iombonana io. Tawarin'ny fifitianana lasa nisaraka sy mpifanandrana ny antoko Tim sy ny TGV mpiaraty teo. Nahazo fahefana tonga eo amin'ny fitondrana ny antoko TGV raha toka naka ny toeran'ny mpanohatra ny antoko Tim. Entona teo arina nitondra inona ho an'ny firenena inetsika notarehan'ny solombavambahoaka 3 kajikajy politika nentina nahazona seza ho an'ireo antoko roa niaraka no hita fa tsy nisy tombontsoa ho an'ny vahoaka hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Tena maloto ireny satria nanyantony ireny dia tena fitadiavana seza sy fizarazarana tombontsoa manokana ny parti politika na ny olona tsirairay. Inona ny vokatra ireny amintsika miteny zao tsy misy na dia kely ary atao tohatra fiakarana fakana seza fotsiny dia eo ianao vahoaka malagasy. Iza ny olona tsy nahazo toerana minisitra tamin'ireny izy nahazo daholo anie ary ireo sinema io ny tena tsy tiako io misy ohatrany filalaovana ohatrany hoe atreto mitsika miara-miady eto indray tsika mikombona dia eto indray tsika miady dia eto indray tsika miombona dia inona dia malagasy ihany ny vo. Taky fanovana ny fomba fanaovana politika ary tokony akalesona ny rehetra manoloana ireny tolona ny fanesy teto amin'ny firenena ireny. Hatramin'io natongavan'ny Prime Ministre io aza Prime Ministre atsika ankehitriny io dia nengy avy amin'ireny i fifidianana 2018 dia nengy avy amin'ireny avokoa izany zavatra zany ka izany zavatra zany nitondra tombontsoa teto amin'ny tany sy ny firenena fa sao dia mba hisy fandinihana amin'ny fanavaozana fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho tsara ny tantara eto tsika mpanao politika izay ny netsoka hoe politicien rehetrarehetra mpanao politika andao tsika hiditra ny latabatra boribory. Lesona ho an'ny vahoaka malagasy, lesona ho an'ny mpanao politika ireny collectif de député mba tsy ireny tsony ny zavatra iverina eto amin'ny tany sy ny firenena fa raha ireny dia tena fanetry be ny firenena itsika mpanao politika.
madagasikara ao anatin'ny fahantrana lalina no isehosehon'ny mpitondra kehitriny izay namboarany fa efa mivoatra ny firenena mbola mijanona ho fampanentinana ihany no betsaka amin'ireo vinanasan'ny mpitondra kehitriny ny fampandrosoana manafaka ny fahasairanana mianjady amin'ny isan-tokantrano nefa no andrasan'ny vahoaka lafomba vao hafa mila mafisina ny fahaiza-manaon'ireo miady amin'ny famotsim-bola sy kolikoly raha tiana ho tratry ireo trondro vaventy sy manam-pahefana samihafa ao anatin'izay hony teo anivony samifinina androany ny samifinina izay roso amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpisihatra anenjen'ireo trondro vaventy amin'izay resaka famotsim-bola izay tojondriana tahirino mitatra ny antsiprien volona nentsika ireo trondro vaventy ny samifinina hoy ny tale jeneraly ny androany vonina iady amin'ireo olona manana fahefana ihany koa entina natratrarina io tanjona io tsy ho tratra izany raha tsy hamafisina ny fahaizana mampahalalana ireo mpisehatra hoy ny fanazavana tsy mbola ampy loatra ny fahalalana olona sy ny mpisehatra momba ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ho etrany ny samifinina ary izany no isany mahasarotra ny asa ny toko fitaka fa ny atao roita oziny ny fitenin'ny betsileo fa ny tena tanjona dia nenenjika ny trondro vaventy samifinina manokana ary anitana ny mpiara-miasa zany hatramin'ny tantanako ny samifinina dia miteny foana hoe tsisy fotony ty ady ty sy ny ady amin'ny kolikoly raha tsy ny olona vaventy satria io dia fahefana ny miasa raha tsy manana fahefana tsy mahavita manao an'ireo zavatra ireo dia matoa miady amin'ny fahefana dia miady amin'ny olona manana fahefana fa tsy ny olona nefa ny olona neto fa le fahefana dia tsy hoe le famiresaka trondro vaventy zany zay tsy le olombelona no enjentsika eto fa any an'le fahefana ararotina dia mino fa raha tena mandety voahofana tsara ny olona ainy any amin'ny banky na ny huissier sy ny sisa mitsirika an'le zavatra hafahafa dia tonga ty amin'ny samifinina mitrandraka samifinina mandefa any amin'ny bianco sy ny sisa milaminitsika ambony ny risika apetsaka ny famotsim-bola eto Madagasikara hoy ny samifinina izay miseho amin'ny endrika tsy fandoava-ketra fanondranana sy fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena ny kolikoly ny fanondranana zava-mahadomelona ny kidnapping no safidina manokana ireo sehatra ireo ho alalinina hoy ny fanazavana satria ireo no manana risika ambony kokoa mihoatra ireo trangafa tombana natao farany zao tamin'ny 2022 à 2024 dia anisan'ny vohitra tao ohatra zao ny tsy fandoava-ketra évasion fiscale fraude fiscale misongadina tao koa ny fanondranana tsy ara-dalàna na fitrandrana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena na ny biby zany na ny arenan-kibon'ny tany isan'ny hita tao koa hoe kolikoly zay zany ny zavatra tena risika ngeza eto Madagasikara zay mahatonga na amin'ny resaka an'ireo ny trafic de drogue tafiditra kidnapping sy ny sisa zay mahatonga hoe raha iady amin'ny kidnapping ianao le kidnappeur le sambotr'olona ny tratra fa tsy le olona nahazo an'le vola be tao ambadika dia zay mahatonga hoe hofanina eto ny olona ahitsirika an'ireny zavatra ireny hatrany amin'ny banky secteur privé rehetra reo hiofana eto ary efa manomboka moa zay zao mametraka ny partenariat public privé notokanana androany ny voteram-panofanana momba ny ady amin'ny famotsim-bola eo anivony samifinina miaraka amin'ny fampitaovana entina manantanteraka ny fampihofanana fitaovana izay ahafahana manao fampianarana ampitaindavitra manamora ny fifandraisana miara-miasa amin'ny samifinina ny fakulten'ny EGS sy ny FDSP ary ny FLSS eny Akatso ka diplôme master amin'ny ady amin'ny kolikoly sy famotsim-bola no azo amin'izany dia izay ihany koa no hoentsika misedy vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana sy vavao nisongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo etona ihany koa dia ampafantana amintsika rehetra fa isan'ny fandaharana manokana iarahana monja rondefo afilohany any tokomonima no sady efa prime ministre teo aloha aorian'ny fampalalam-bavao aza misaraka aminay ary rehefa avy eo indray Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Yes. Sarbide ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana
aza miasa sainy fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola manana nofinofy ianao eto izahay anatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Braid Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa telo etsy manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany izahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao Braid Madagascar Banque Populaire là où vos ambitions rayonnent. Sayani extra propra ndana tunde vidzo dezo fa io mety be aminao Chez Cosmos, 14 avril au 11 mai, prix cassé jusqu'à 35% sur certains produits. Des remises allant jusqu'à 1 400 000 arias. Cosmos, c'est électroménager, ameublement, audiovisuel, téléphonie, décoration, moto, tuk-tuk, outillage et plusieurs autres encore. Jusqu'à 1 400 000 arias de remises sur certains produits. 14 avril au 11 mai, chez Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality iompana bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny varim-piainany mpiasa malagasy ny hetsika diabe iarahan'ireo mpiasa sy sendika mpiasa namariana ny andro maneran-tany ho an'ny asa ny voalohany volana meo avy izao hetsika izay mbola andrasam-baliny amin'ny prefet n'Antananarivo na ho ankatoavana na tsy toy ny tamin'ny taondasa amin'izao fotoana izao Daniela mino atsono mitatitra ny antsy prianzay. Marary amin'ny lafiny rehetra ny sehatry ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana tsy mifanaraka amin'ny fiakarany vidim-piainana ihany koa ny karamany mpiasa antony anaovany ny sendika ny mpiasa malagasy antsoavo amin'ireo fahefana mpanatanteraka izy rekaiky izay marary ny mpiasa izay miamahantra ny mpiasa malagasy ny vahaolana avy amin'ny fanjakana tsy misy ary eo indrindra no antony mahatonga ny hoe iantsoantsonay ny fanjakana maefa itete vahaolana ny mpiasa amin'izao fotoana izao fa tsy mety intsony ny janona fotsiny amin'izao raha jerevana ny politika mpanjakana momba an'izay asa na ny recrutement ihany koa dia hita fa any amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana foana no misy kanefa ny be dia be ny zavatra tokony ho jerena any amin'ny fampidiran-ketra ve tsy dia ilaina ve ny mifampidiran-ketra matony any amin'ny fandriam-pahalemana foana no anaovana recrutement kanefa ny hetra ny vola miditra amin'ny fanjakana no afaka mampiodina ny projet rehetrarehetra eto Madagasikara. Ho fanohizana ny tolona ho an'ny fanatsarana ny tontolon'ny asa araka izany anatanteraka hetsika diabe ny iray meo avy izao ny sendikan'ny mpiasa eto Antananarivo anamariana ihany koa ny andro maniran-tany natokana ho an'ny asa hetsika izay mbola andrasana valiny amin'ny prefet an'Antananarivo nahazo alalana na tsy indray tahaka ny tamin'ny taondasa raha ny fanazavana trany.
samy miasa daholy angamba nahatrany amin'ny filoam-pirenena mbola piasa, ny prime ministre mbola piasa na lehibean'ny gouvernementa sy ny administration ary izy. Ireo rehetrarehetra izay nitazona ndraikitra ireo mbola piasa ary na ny préfet dia mbola piasa. Maninona ny fanao an'izany amin'ny andro ny fetin'ny asa? Tsy azonay mihitsy zany fa isa-taona zay manana olana foana amin'ity resaka fanomezan-dalana ity. Raha tsy ny toerana no ampifilafilainanay dia ilay fanomezan-dalana. Ka eto zay dia manao antsoavy no hoe ataovy mitovy. Ny valomarsa dia andro iraisam-pirenena ihany koa. Maninona ny fanjakana miazakazaka mankalaza an'izay? Ny tolona tamin'ny voalohany volana May maneran-tany dia tsy maintsy amin'ny lalana diabe, ka tsy possible ho ana syndicat mihitsy zany hoe premier mai tsy misy diabe zany. Iainga eny amin'ireo poin-kasina ny diabe izay ho ataon'ny mpiasa amin'ny andro maneran-tany ho an'ny asa io, ka hifarany ny tsarimasay akoron-drano izany raha ny fanazavana trany. Efa voapetraka ny anivo ny préfet n'Antananarivo ny taratasy fangatahana lalana ka andrasana ny mety ho toy ny fangatahana. Iverenantsika ny akonfety fa hiazo ny renivohitra ny faritra Vakinankaratra vetivetsika. Lamina tamin'ny akabeny ny fankalazana amin'ny fetin'ny Pasika tao Antsirabe ho an'ny taona 2022. Maro ireo hetsika tany an-toerana nandritra ny efatrandro na teo aza ny fahasahiranana izay teo ampelantanana no niezahana nampifaliany ireo ankizy ireo ray aman-dreny tonga nampifaliny zanany indrindra ny alatsinain'ny Pasika. Andrindrina Randriamersokolo Antsirabe. Anisan'ireo vanim-potoana tena mampalaza sy mampiavaka ny renivohitra ny faritra Vakinankaratra ny vanim-potoana fankalazana ny fetin'ny Pasika. Karazana hetsika maro no hita teto amin'ny tanàna Antsirabe nandritra io fotoana io. Ao ny THB Tour izay tena mampalaza ity tanàna ity. Teo ihany koa ireo karazana kilalao maro ho an'ny ankizy, ety amin'ny gara ary esy ihany koa ny hetsika ara-pilazantsara. Raha oharina tamin'ny taondasa hoy ireo ray aman-dreny izay sendra ny ampanao gazety nampilalao ireo zanany ety amin'ny gara. Dia tsy dia nasarika olona betsaka ny Pasika teto Antsirabe tamin'ity taona 2022 sy 2023. Antony tojo fahasarana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny ka tsy misy ny enti-manana ahafahana mampifaly tanteraka ireo ankizy fa izay misy eo ampelantanana no hitondrana azy ireo ety amin'ny fety. Enti-manana zany ohatran'ny atenatena-bolana loatra izy dia ohatran'ny samy tsy misy enti-manana aby ny olona satria akavitsiana zao izy ny hatram'izay. Fa vitsivitsy kely ny olona raha biniana amin'ny hatram'izay isa-taona. Tamin'ny herintaona zao bebe olona fa tamin'ity ohatra ny vitsivitsy. Eo amin'le resa-bola sy ny enti-manana zany ny tena manahirahirana kely no vitim-piainana koa efa raha malama. Raha misy azy zao mba hoe te hitaingina maneza ny sasany dia mivotery tsy misy dia mivotery mijery fotsiny. Tamin'ny herintaona naresaka be fa tamin'ity ohatrany tsy dia naresaka, ohatrany tsy dia nasototsony ny mpivarotra mibetsaka noho le mpandalo zany dia misy sarotra le fiainana zany rehefa mivarotra mibetsaka dia tena sarotra le fiainana. Le fiainana misarotra be dia tsy manam-bola le olona dia lasa tsy mampy-fotoana raha sady mitady vola mo le vola hoentiny ety tsisy fa dia hoe mandeha ny ankizy kely olona dia midonta ny zanaka tena dia mandeha fotsiny. Ny fahitako aloha dia tena tsy malaza mihitsy fa dia mandeha fotsiny dia ohatrany hoe fiainana andavanandro. Le vola aloha tsy dia betsaka fa tsitsitsiny karakaraka efa maly zao dia arivany dia mbola tsitsina koa atao rapitsy dia ankizy kely aloha ny tena lara-pahamena. Raha ny teo amin'ny lafiny filaminana sy ny fandriampahalemana ary ny fifamoivoizana teto Antsirabe nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika dia azo lazaina fa lamina tamin'ny ankapobeny tao anatin'ireo 3 andro ny fankalazana ireo. Vitsy ireo naratra sy narary vokatry ny famamona diso tafahoatra. Tsy nisy ihany koa ny voan'ny fanapozinana ara-tsakafo ary vitsy ny lozam-pifamoivoizana. Raha nitatitra azo avy eo anivo ny hôpitaly lehibe CHRR eto Vakinankaratra. Tsy dia tena hoe nahitana trangan-javatra be nanamarika be le izy fa ny ireo karazana aretina mpitranga mahazatra. Nisy ihany ny accident de circulation tany Ambatolampy ny evakena nankaty amintsika olona anankiroa no tratran'izay tranga zay. Ny andro alatsinainy no nahitana trangana lozam-pifamoivoizana teny talatana ndraikipo. Anankidimy no naratra tamin'izany, ny anankefatra nahazo ny fitsaboana sahaza dia nody an-trano,
ny anankiray no tsy maintsy nampidinina hopitaly araka izany dia azo lazaina fa tao anatin'ny filaminana tanteraka no niatrehan'ireo mponina teto Tsirabe ny fankalazana ny fetin'ny Paska tamin'ity taona 5 sy 2 ity ary hita sy tsikaritra ihany koa fa napidi-bola tanteraka ny kitapom-bola ny komuna Ambonivohitra Antsirabe satria dia tapitra namidy avokoa ireo toerana rehetra izay afaka namidy ary tapaka avokoa ireo lalana indrindra fa ny fidirana makety Amkara petraka ny fanontaniana tena miditra eo anivon'ny kitapom-bola ny komuna Ambonivohitra Antsirabe tokoa ve izy ireny raha ny hevitra ao izay ny tany Antsirabe fa ny atao mahajanga ihany koa toy ny isa-taona tome folona trany ny teny amin'ny tora-pasika ny ranomasina atao mahajanga nandritra ny alatsinain'ny Pasika ankoatrizay ny avaka ny fety noho ny fisiny ny filatsahana anelonaina nataon'ireo tafika mpandray anjara tamin'ny Tulipe 2025 izay nanitona fianakaviana maro ihany koa Anja Robert Kolomajanga. Ankoatra ny fitsangatsanganana eny amoron-dranomasina sy eny amoron-dranomamy izay efa mahazatra ny vahoaka eto Mahajanga sy ireo vahiny mandalo rehefa vanim-potoan'ny alatsinain'ny Pasika toy izao dia maro tamin'ireo fianakaviana ihany koa ny nisafidy ny nijery ny fanazarantena iraisam-pirenena Tulipe 2025 ho an'ireo tafika anabakabaka izay nisian'ireo platsaka anelonaina tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina Amborovy. Raha tsy ahivina dia tamin'ny taona 1997 ny teto Mahajanga no nandray ity karazana fanazarantena Tulipe ity. Tamin'ny 99 nisy farany izy io izy mahafinaritra be fa miaro jiaby maramila gasy, comorien, misy français, maromaro reo ao e. Dia andro moa fety sandra dia mba misy fialam-boly le olona. Ohatry mifaly be za sady ohatry mbola tsy fahitako mihitsy ilay izy dia ohatry nafinaritra be. Miavaka be le zavatra nataon'zareo dia tena mahafinaritra. Za zao nakasary niaraka tamin'zareo fa misy masika be zareo dia misy mahafinaritra be. Fa le en réel ohatran'izao za mbola tsy nahita fa tamin'ny télé sy ohatran'izany ihany nahitako ohatran'io. Zao misy milatsaka. Ohatran'ny attraction vaovao za mahita an'ilay izy mba misarika an'le mba mampiala vola an'le vahoaka Mahajanga zany moko mba mijery an'izay hoe amin'izay zany ny jeune zany mba manana ambition hanao an'le asa raha ohatra ka misy an'izay opportunité zay anaoriana. Na izany aza tome folona trany ny tetỳ amin'ny tora-pasika ny petite plage Amborovy nisy ihany koa ireo vahiny izay nankafy ny rivo-dranomasina ny Mahajanga. Ny nasarika nataty amin'ny plage aloha amin'izao fotoana lende depaka zao dia resaka le ranomasina mitsangatsangana aty an-dranomasina maka rivo-dranomasina izay no tena nasarika izy. Ny rivotra malefadefaka ny ranomasina milamindamina tsy dia misy zavatra hoe dia tena hoe atahorana le izy na le fa mahafinaritra izy amin'ny ankapobeny zany tsy mahatiatoko any nandeha aty. Ny safidianana hoe aty Mahajanga no itsangatsanganana le voalohany aloha le resaka toerana le toerana mihitsy zany Mahajanga zany maro ny toerana hita fa Mahajanga tena mahafinaritra ny tanàna madio ny ranomasina milamina tsara fa tsy dia manonja loatra dia hafanana koa mahafinaritra. Ambiance ndraiky ça va zay milamina zay mirevirevy sekiseky ça va zay miaraka amin'ny fokon'olo maro azinao zay falifaly miaraka amin'ny fokon'olo zokinakay ça va. Ny androany ndraiky hitako hoe ça va sady zay mahita hélicoptère mibalabala amin'ny tanàna azinao mahita vedety zay maro azinao sauvetage-n'olo jiaby zany hoe bien sécurité olo jiabijiaby miseky tsisy mandeha miopievo zany nenta ça va. Amin'ny ankapobeny ny lamina ny fetin'ny Pasika ho an'ny teto Mahajanga ka azo lazaina ho Pasika ny herendoza izany. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Vonona ifampiresaka amin'ny Ukraine ny filoha Rosiana Vladimir Poutine momba ny fangatahany Zelensky. Ampitsarana ny fanafiana amin'ireo foto-drafitr'asa sivily mandritra ny 30 andro amin'izao fotoana izao. Manana fomba fijery lavitra amin'ny fandaminana izahay ary mino fa mitovy hevitra amin'izany ihany koa i Ukraine. Hoy nambarany tamin'ny ano manjery mpanjakana Rosiana tao aorian'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika.
ny firenena rotonto izay tsy mbola tonga tamin'ny marimaritra iraisana na jany ireo fifanarahana ho fampitsarana ny ady ireo adraika andrasana izay mety totoy an'ity fifanarahana manaraka ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naizanaiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadimy rehefa avy eo mifandarana manokana iarahana monja roandefo iresahana mikasika ny raharam-pirenena aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Mandra-pitaha fary tombo kilasy tombo vavy elo matompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vavao. X ihany ny extra propre ndana tonga dia mividy zao dia zao fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.